protégés des morts atroces. Tu nous as protégés, Seigneur, de toutes sortes d'événements soudains, Seigneur Jésus-Christ. Et même si nous avons eu à traverser des événements soudains, tu as été notre protection, Seigneur, et notre bouclier. Nous voulons, Seigneur, t'honorer, te glorifier pour cela, parce que c'est une intelligence et un amour si grand qu'on ne peut mesurer, Seigneur, tout cela. Nous voulons, Seigneur, aussi t'honorer, te glorifier pour toutes les choses pour lesquelles tu as pourvu. Tu as pourvu à une solution, Seigneur, dans nos soucis, dans nos problèmes au quotidien, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans nos familles, Seigneur, que ce soit des problèmes personnels, individuels, que ce soit des problèmes aussi dans notre Église, Seigneur Jésus. Tu as pourvu à des solutions, tu as pourvu à la paix, tu as pourvu, Seigneur, à la clé, en fait, de toutes nos situations. Et nous te remercions, Seigneur, pour ta sagesse si grande, pour ton amour si immense, qui ont fait que il y a eu des choses qui ont pu être résolues pendant cette année. Nous te remercions, Seigneur, aussi pour l'amour que tu as partagé pour chacun d'entre nous. Le fait qu'on ait un toit sur notre tête, la nourriture sur notre table, Seigneur, tout cela est signe de ton amour. Le fait que nous ayons une famille, des amis, des proches, le fait que nous appartenons à une église, Seigneur, ce sont des signes de ton amour. Car ta parole dit, Seigneur, que tu ne nous laisses pas seuls, tu as donné ton Esprit Saint, mais tu as aussi donné des personnes autour de nous pour qu'ensemble, nous puissions marcher dans ton plan et arriver, Seigneur Jésus-Christ, dans ton royaume. Nous te remercions, Seigneur, parce que toutes les manifestations de ton amour ont été visibles pendant cette année. Même les choses les plus minuscules, les choses les plus insignifiantes, Seigneur. Dans ces choses-là, tu as manifesté dans ton amour, Seigneur. En effet, ta parole dit que ce n'est pas par notre épée que nous sommes emparés du pays, ce n'est pas par notre bras que nous avons pu être sauvés, mais c'est par ta droite, Seigneur, c'est par ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu nous aimais. Et c'est parce que tu nous aimais, Seigneur, et parce que tu nous as aimés pendant toute cette année, que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, que nous avons ce que nous avons aujourd'hui, et que encore nous pouvons traverser, faire cette nuit de traversée, Seigneur, vers l'année 2024, où tu nous promets encore des choses extraordinaires que nul œil n'a vues, que nulle oreille n'a entendues. Ce sont les choses merveilleuses qu'Éternel Dieu a prévues pour ses enfants, ses bien-aimés. Merci, Seigneur, pour cet amour immense, immense, Seigneur Jésus-Christ, car ta parole dit que ton amour dépasse les montagnes, dépasse les cieux, dépasse les nuées, tellement si grand, si haut, si immense pour chacun d'entre nous, Seigneur. Alors nous sommes reconnaissants. Reçois, Seigneur, toute l'honneur. Reçois, Seigneur, toute la gloire dont tu es digne depuis toute éternité et pour toute éternité. En ton nom, Seigneur, nous prions. Amen. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibetsika satria mbola afaka misaotra azy, afaka nanome voninahitra ny anarany, ary afaka mbola nankasitraka azy tamin'ny fitantanany antsika tsiraray avy nandritra nyity taona 2024 ity. Andehantsika mbola hideran'ilay tompontsika sy mpanjakantsika satria tsy takatry ny saintsika loatra ny fitantanany antsika tsiraray avy ary de mbola manentana antsika koa hitsangana eny am-pitoerana anantona eto hivavaka hisaotra ho tanterahantsika ny hira 430 moa haiko tantaraina ny hasoavanao mifamantra aminay ny fitiavanao dia afaka miroso ety anoloana izay hivavaka hisaotra an'Andriamanitra tamin'izay nitanterahany tamintsika tsiraray avy nandritra ty taona ity. Andininy voalohany. Moaiko tantaraina ny hasoavana, mifamatra taminaina ny fitiavana, ny vahoaka sesena saina azo famonjena no itery ilay mpamonjy Soa. Jesu no tera, Jesu no tera, saina adani ambarao Jesu no
tena. Iaraki-bavako-tsika tompo, Jesosy io, tsy hainay ny angina satria betsaka ny soa azonay taminao. Eny Jesosy, tonga izao ny fotoana izay tondrahanay am-bavaka, isaoranay tanteraka aminao satria be dia be tokoa Jesosy no te hiaina ohatranay ohatr'izao Jesosy, nefa izay ny angaranao tamin'ny rehetra Jesosy, mbola nomenao tombonano indray, mbola tahafahoana hito amin'ity toerana ity. Eny Jesosy, nisaotra anay izay satria mbola tratran'izao andro farany amin'ity taona ity izao. Maro no naniry an'izany Jesosy, nefa izay no novidianao ka dia tsy hainay Jesosy no tsy teny tsy hisaotra satria maro dia maro tokoa ny fitahiana sy ny zavatra maro izay karazany seho teo amin'ny fiainanay izay nanabotanao anay. Eny Jesosy, natao ary Jesosy ny ady sarotra isan-karazany Jesosy dia mbola teo foana ianao, nampahery anay, nampatanjaka anay Jesosy ary mbola nanome valim-bavaka anay Jesosy. Eny na dia tsy araka ny eritreritray izany satria ianao irery ihany no mahalala ny sitraponao, ianao no nampahery anay Jesosy, dia isaoranay tanteraka eo anatrehanao izany Jesosy. Ka amin'izao sisa soary Jesosy dia meteza ianao hitoetra ty anatinay ary ny fanahinao masina hitoetra ty anatinay ka ahafahanay Jesosy mbola hiaraka aminao indray. Ao koa Jesosy ireo namanay Jesosy, ireo mpiara-miazakazaka aminay, dia ianao no ampahery an'izy ireo Jesosy ka tsy ho very maina fotsiny Jesosy izay fotoana izay niarahanay taminao hatramin'izay Jesosy, fa ianao no toby sy mpamonjy anay. Ka za Jesosy no ankalazainay ianao amin'ity fotoana ity, dia ho tratry ny taona vaovao indray izay Jesosy amin'ny 2024, afaka taona vitsy-pomoty izany Jesosy. Ao koa Jesosy ireo any amin'ny toerana sasany Jesosy izay efa nahatratra izany fotoana izany, dia ianao no ampahery an'izy ireo Jesosy ka ampatsiahy anazy mandrakariva fa zava-poana ny iainana raha tsy misy ianao. Dia amin'ny anaranao ary Jesosy Kristy velafy a Nazareta lovako izany vavaka izany misaotra Jesosy io. Amen. Mbola hisaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika satria be fitiavana izy be famindrapo izy ary dia ho tanterahantsika ny hira fahefatra mamy fitianao ry Jesosy tomponay dia tsangana indray Antonia hanao ny vavaka fisaorana ao aorianany izay hira fahefatra andininy voalohany. Mamy ny fitiana ry Jehova tomponay, vohinao ny zanaka ho mpanavotranay, tsy mba misy tokinay afa-tsy ny zanaka, ka misaotra anao zany noho ny fitiana. Prions. Seigneur, merci encore pour cet instant que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta bienveillance pour chacun de nous. Merci Seigneur, car tout au long de cette année, Seigneur, tu as ramené ceux qui étaient perdus. Tout au long de cette année, Seigneur, tu nous as ramenés vers le droit chemin, vers tes voies saintes. Tout au long de cette année, Seigneur, tu as travaillé dans chacun de nos cœurs. Tu vois, Seigneur, toutes ces fois où nous avons été rebelles, toutes ces fois où nous avons fait, Seigneur, nos désirs, nos envies, tous les projets, tous les plans que nous avons essayé, Seigneur, de faire par nos propres forces. Mais cette année nous a encore montré, Seigneur, que tu es Dieu, tu es souverain,
et que toutes ces paroles que tu dis dans ta Bible, dans ta parole, toutes ces paroles que tu as enseignées à tes disciples et que tu nous enseignes encore aujourd'hui, nous prouvent que notre vie sans toi, Seigneur, est en vain. Seigneur, je prie et je te remercie encore, Seigneur, pour l'amour que tu nous donnes à chacun d'entre nous. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence, car lorsque même, Seigneur, nous traversons l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur Jésus, tu es toujours auprès de nous. Tu nous protèges, Seigneur, et tu veilles sur chacun de nous. Je pense, Seigneur, que tu vois les soucis qui nous ont empêchés, Seigneur, de croire, ces soucis que nous avons mis, Seigneur, au-dessus de toi. En cette fin d'année, Seigneur, par ta grâce et par ton amour, nous sommes encore là. Nous te louons, nous te glorifions, Seigneur, avec le peu de force qui nous reste, car tu nous aimes d'un amour éternel. Merci, Seigneur, pour chaque moment passé auprès de toi. Merci, Seigneur, pour tous ces moments où nous avons été seuls, toutes ces fois où nous avons été, Seigneur, criblés de honte, criblés, Seigneur, de mauvaises paroles. Toutes ces fois où nous avons été jugés à cause de ton nom. Tu étais là auprès de nous. Toutes ces fois, Seigneur, où nous étions perdus, toutes ces fois où nous avons, Seigneur, cru que si en allant faire des choses mauvaises, que notre cœur sera comblé. Tu as encore été auprès de chacun d'entre nous. Seigneur, si nous sommes encore là ce soir, si nous tenons encore, Seigneur, fermes et bons, et si nous sommes encore, Seigneur, vigilants, c'est parce que tu nous as, Seigneur, conseillé, tu nous as, Seigneur, montré tout au long de cette année et jusqu'à aujourd'hui même, jusqu'à cet instant, que nous devons, Seigneur, veiller, que tu es un Dieu, Seigneur, qui est grand et merveilleux, comme ta parole le dit dans Ésaïe chapitre 12, verset 6, où c'est des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, d'entre nous. Agis encore dans notre vie avant qu'il ne soit trop tard et que nous te suivons, Seigneur, jusqu'à la fin. Que chacun de nous puisse un jour, Seigneur, dire et proclamer haut et fort, exalté soit notre roi. Que nous puissions, Seigneur, chacun d'entre nous être convaincus que c'est seulement avec toi, Seigneur, et avec toi seul que nous pouvons, Seigneur, continuer cette marche. Merci, mon Dieu, merci pour cet instant que tu donnes à chacun d'entre nous, de te louer, de te glorifier par toutes ces choses que tu as fait pour nous, tous ces bienfaits, ces bénédictions, et surtout pour ta paix et ton amour que nul autre ne peut donner. En ton nom, Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Tonga amin'ny fotoantsika izay hitsenatsika ny vaovao mahafaly dia ny tenin'Andriamanitra, satria ny tenin'Andriamanitra dia sabatra azahoantsika mandresy ny zanatsipika alefa ilay ratsy. Tenin'Andriamanitra ihany koa dia aina ho an'izay mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Manatrika eto isika mety misy olana saribahana, misy aretina tsy mety ho sitrana, misy ady saina sy ady panahy tsy nahitana vahaolana. Ao amin'i Jesosy irery ihany no misy ny fiadanana sy ny vahaolana rehetra ry havako, raha manaiky izao sy ianao. Ho tanterahantsika ny hira 753, 357. 357 andininy voalohany, faharoa, fahatelo dia mangataka mpanompon'Andriamanitra anankiray hitondram-bavaka alohany ny hitondrana ny tenin'Andriamanitra. Efa tonga ty izao teny fiainana,
Rai sumba ufiai nana, teni fiai nana. Eni teni cara, teni mana keri, teni nirai cara tuku, teni fiai nana. Teni nirai cara tuku, teni fiai nana. You no fila santsara su, teni fiai nana. Teni mami dinjaku, teni fiai nana. Rai sunau di teni suanu mendi, teni nirai cara tuku, teni fiai nana. Teni nirai cara tuku, teni fiai nana. Ripanuta enu isa, teni fiai nana. Fa fiai nana uana, teni fiai nana. Kristi numena, bau famujena, teni nirai cara tuku, teni fiai nana. Teni nirai cara tuku, teni fiai nana. Ivavaka isika. Jesosy malalako, mbola misaotra anao tokoa izay Jesosy satria anana anjara indray izay Jesosy henon'ny teninao, ilay teny fiainana araka ny iranay teo. Ary ilay tena teny tsara tokoa tokoa Jesosy malalaka. Misaotra e, tena mbola misaotra anao nahatratra izany fotoana izany indray izay amin'izao raisy fotoana izao. Ka mangataka ilay hery fanamasoana amin'izao raisy fotoana izao Jesosy mba hilatsaka aty anatinay tsira iray avy Jesosy, mahafanay andraisana an'izany amin'ny fonay sy sainay ary ny fanahinay Jesosy malala. Aza vela izy andalo, aza vela mandalo fotsiny Jesosy any teny fiainana izany ao amin'ny sofinay. Fa aoka tena hitoetra ao anatin'ny fonay tsira iray avy izany satria teny Jesosy tianao ampahafantarana any indray amin'ity fotoana vaovao ity indray Jesosy malalaka. Misaotra e, tena misaotra betsaka anao amin'izany izay. Ka ny mpanomponao izay hitory ny teninao raha amin'izao fotoana izao Jesosy, dia ianao nametraka ny teny rehetra ao am-bavany mba ahafahany Jesosy mampiampita izany teny fiainana avy aminao izany Jesosy malala. Fa izahay kosa izay hiaino an'izany Jesosy dia sokafo mihitsy ny masom-panahinay, ny sofinay koa Jesosy malala mba ahafahanay handray an'izany tanteraka Jesosy mba ahafahanay hanatanterahana indray an'izany izany teninao izany mandritra an'izao taona vaovao omenao anay izay indray Jesosy. Dia misaotra Jesosy malalako, dia amin'ny anaranao raha Jesosy Kristy velona avy amin'ny Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Amen. Mialoha ny isanganan'ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny hafatra dia ataontsika ny hira fa 100 210 andininy voalohany sy ny andininy fahadimy itsangantsika. Zava-tsoa ny fitsipika Tompo Andriamanitro, teny masoana heriko mba ho an'izay mano. Soe, soa, sarupiti tiafuzani titina pamunzena wansai mande
Ry Jesosy ao mpampianatra, maminay ny teninao. Laomisay maharisana, akatony titinao. Sue, sua, sue, sua. Sarupiti tiafusani titinao, mamonjenao amizay mandre. Mampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika tsy Jesosy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Que la grâce, la paix, notre Seigneur Jésus-Christ nous soit adressée en cette nuit. Dia ny fitaliana mitoetra anatintsika azotsika matsiaro mandrakariva ny asarobidin'ny fitiavan'Andriamanitra. Et que la joie de Dieu soit en nous pour que nous puissions nous rappeler de la miséricorde de Dieu. Galatia ny toko fahadimy no tenin'Andriamanitra ho antsika amin'izao alina izao. La parole de Dieu qui nous est adressée se trouve dans Galates chapitre 5, Ny andininy faha 12 ka hatramin'ny andininy faha 20. versets 16 à 26. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy izaho, mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa mba tsy azonareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihan'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany lalàna. Fa miharary ny asan'ny nofo dia izao: jangajangana, falotona, jejejona, fanapoatsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy ary ny toy izany. Izay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famirampanahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, famononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka handeha araka ny fanahy. Aoka isika tsy handranotena foana ka ifampiaika sy ifampialona. Amen. Il est écrit au nom de Jésus. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Raha ny programan'Andriamanitra sy ny ampiandohana dia misy zavatra efatra izay tiany ny ainantsika zanak'olombelona. Si on regarde le plan de Dieu, il y a 4 choses qu'il voulait que nous vivions, nous, l'être humain. Voalohany dia fiainana, La première est la vie, faharoa dia ny tsy fahalovana na ny incorruptibilité, la deuxième est l'incorruptibilité,
Fahatelo ny tsy fahafatesana. La troisième, le fait que nous ne mourions pas. Ary ny fahaefatra dia ny mahazanak'Andriamanitra. Et la quatrième, c'est que nous soyons des enfants de Dieu. Rehefa tena miorina tsara amin'izany sitrapon'Andriamanitra izany isika dia tokony hiverina amin'izay zavatra izay. Si nous sommes bien fondés selon la volonté de Dieu sur notre vie, alors nous arriverons, nous reviendrons à ces choses-là. Tao amin'ny saha-edena mantsy ny zanak'olombelona dia Damasevy zany Dans le jardin d'Éden, donc les êtres humains, Adam et Ève, dia tsy nety maty, ne pouvaient pas mourir, tsy nety narary, ne pouvaient pas être malades. ary nanana fifandraisana tamin'Andriamanitra mivantana. Ils avaient une relation directe avec Dieu, Izany hoe zanak'Andriamanitra izy. ce qui fait qu'ils étaient enfants de Dieu. Raha ny fandaran'Andriamanitra, C'était le plan de Dieu. isika ankehitriny izay miaina amin'ny taona 3 hiampita amin'ny taona 4 Nous qui vivons maintenant en 2023 et qui allons vivre 2024, dia tokony hiaina izany zavatra efatra izay zava-dehibe amin'Andriamanitra izany. nous aurons dû vivre ces 4 choses qui sont essentielles et fondamentales aux yeux de Dieu. Dia miaina araka ny tokony ho izy satria meno fiainana be dehibe araka ny tenin Jesosy amin'ny John 10:20. C'est-à-dire avoir une vie et une vie en abondance, comme il est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10. Ary dia tsy mandalo ny fahafatesana, Ne pas traverser, vivre la mort, tsy mandalo ny fahalovana, ne pas être corruptible ary mitoetra ho zanak'Andriamanitra mandrakariva. et demeurer en tout temps enfant de Dieu. Izany hoe efa miaina sady ny fiainan-danitra miaraka amin'ny Jesosy any an-danitra. Ça veut dire donc vivre déjà le royaume de Dieu avec Jésus-Christ au ciel. Matoa tanteraka amintsika ny ray amin'ny anankiroa ireo S'il y a au moins l'un des 4 qui ne se réalise pas pour nous, dia satria tsy tafaray tsara amin'Andriamanitra isika. c'est parce que nous ne sommes pas bien en relation avec Dieu. Izay no mahatonga ny olona mbola mety maty. C'est pour ça que les gens meurent encore. Izay mahatonga ny olona mbola marary. C'est pour ça que les gens sont encore malades. Izay mahatonga ny olona tsy mitoetra mahazanak'Andriamanitra fa tahaka ny andevon'ny olona na andevon'ny Satana. Et c'est pour ça que les gens ne sont pas enfants de Dieu et qui deviennent donc comme des esclaves des gens, des situations encore même de Satan. Andevon'ny tenany, Ils sont esclaves d'eux-mêmes, andevon'ny filàna, ils sont esclaves de leur passion. ary dia mahatonga azy tsy toetra ao anatin'ilay toerana tsara ny mahazanak'Andriamanitra azy. Et ce qui fait qu'ils ne demeurent pas complètement dans cette identité d'enfant de Dieu. Anio ny tompo dia te hamerina antsika amin'ny tena fandarany. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous ramener à son plan. Izay ny mahatonga antsika ilaza hoe ny tena fandaran'Andriamanitra, ny tena programany dia zanak'Andriamanitra salama tsara ary zanak'Andriamanitra izay tsy tafiditra anatin'ny fahalovana na ny fahafatesana fa hitoetra kosa amin'ny fahatretrehana sy ny fifaliana mandrakizay. Et c'est pour cela qu'on rappelle le plan de Dieu, qui est que nous soyons des enfants de Dieu, incorruptibles, en bonne santé physique et mentale, et aussi vivant pleinement la vie que Dieu a prévue pour nous en abondance. Misy zavatra vitsivitsy raha tiany tompo hampatsevina antsika hiverina antsika amin'izay fandarana tena tanterak'Andriamanitra izay. Il y a donc plusieurs choses que le Seigneur veut nous rappeler à travers son plan parfait pour nous. Satria mantsy tadidio fa ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika, isika kristiana na isika zanak'olombelona, dia tsy voatery hoe sitrapon'Andriamanitra daholo akory. Car il faut rappeler, il faut savoir que ce que nous vivons, nous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, ne sont pas toujours des choses qui sont prévues par Dieu, qui sont dans le plan de Dieu. Ohatra, Par exemple, ny fahafatesan'ny olona alohan'ny fahafitopolo taona dia tsy fandaran'Andriamanitra. quelqu'un qui décède avant ses 70 ans n'est pas le plan de Dieu. Tiositsika hoe anao na raha misy maty alohan'ny fahafitopolo taona. Alors on peut dire pourquoi quelqu'un meurt avant 70 ans? Satria tsy fandaran'Andriamanitra ilay izy. Parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Mba hahatonga izany ny fahatanterahany ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia tsy maintsy miverina antsika amin'izany sitrapon'Andriamanitra izany. Et pour que la volonté parfaite de Dieu se réalise dans notre vie, il faut qu'on revienne évidemment à cette volonté de Dieu parfaite-là. Voalohany dia nivavaka mazava loatra. La première chose est clairement la prière. Ny Lioka 9:20, Luc 9:29 dia milaza amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola nivavaka Jesosy dia niova ny toetry ny tarehiny ary ny fitafiny dia tonga fotsy sady anelatra nanelatreratra. Luc chapitre 9, verset 29, il est écrit au nom de Jésus. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Amen. Raha te hiovitsika dia mila mivavaka.
Si nous voulons changer, être transformés, il faut qu'on prie. Mivavaka mafimafy tokoa, Prier avec plus de ferveur. mivavaka misimisy tokoa, Prier de manière plus constante. mivavaka maharitra kokoa, Prier de manière plus longue. mivavaka miaraka amin'ny fifadikanana, Prier avec le jeûne. mivavaka amin'ny fotoana izay mareraka, Prier dans des moments où on est fatigué et épuisé. amin'ny fotoana izay tsy ampoizina, Prier à des moments où en fait c'est des choses inattendues. amin'ny fotoana izay intsony fanahy masina antsika hivavaka. Prier à des moments où le Saint-Esprit nous appelle à prier. Rehefa mivavaka amin'izay fotoana izay tsika, Et donc si on prie à ces moments-là, dia misy ny fiovana. il y a la transformation qui se réalise. Jesosy rehefa niakany teny am-bohitra, Jésus-Christ, quand il est monté à la montagne, dia nivavaka izy il a prié tahaka ny fanaony. comme il le faisait d'habitude. Rehefa nivavaka mafy izy, Et quand il prie avec ferveur, dia niova ny endriny, son visage se transforme. dia niova ambany akanjony. Même son vêtement a changé. Tadio Mosesy Rappelons-nous de Moïse, fa rehefa nivavaka izy, quand il pria, ny ao an-tanin'Andriamanitra, il a rencontré Dieu. dia rehefa hitany olona avy eo rehefa avy eo, Et quand il a rencontré les gens, ensuite le peuple de Dieu, dia niova ny endriny. son visage avait changé. Ny fihainanao amin'Andriamanitra no ampiovanao. C'est notre rencontre avec Dieu qui nous transforme. Rehefa tena tea ahita fiovana ianao amin'ny fiainanao ka tea fantatra hoe ahoana zany miaraka amin'Andriamanitra zany, dia mila vavaka. Si nous voulons vraiment que notre vie change et qu'on se rende compte et qu'on sache qu'est-ce que c'est d'être avec Dieu, il faut qu'on prie. Vavaka maharitra, Prier de manière longue, mivavaka mafimafy tokoa, prier avec plus de ferveur, mivavaka miaraka amin'ny fadikanana prier avec le jeûne ary amin'ny fotoanany tompo. et dans le temps de Dieu. Amin'ny fotoanany Jesosy ohatra, Au temps de Jésus-Christ, par exemple, ny amin'ny 12 alina zany no tena vavaka tena tian'Andriamanitra. Dieu aime davantage, aime plus quand on prie à minuit, Vavaka amin'ny 12 atoandro zany no tian'Andriamanitra. à midi également, Ny amin'ny 3, à 3 heures, ny amin'ny 9, à 6 heures, ny amin'ny 7, à 9 heures, na alina io na atoandro. que ce soit la nuit ou le jour. Satria izay manambara ny lakroa. Parce que c'est le symbole de la croix. Raha mijery lakroa tsika dia amin'ny 12, amin'ny 3, amin'ny 9, amin'ny 7. Si on regarde la croix, c'est midi, 3 heures, 6 heures et 9 heures. Fotoana tsara indrindra zany ivavahana. Ce sont des temps particulièrement bénis et parfaits pour prier. Ohatra zany. C'est un exemple. Amintsika le matory tsara iny, Au moment ary où tena mamy ny torimaso. au moment où on dort bien, le sommeil est agréable. Ohatran'izao te atolotsika satria efa manomboka hiditra misasak'alina, eo no mila mivavaka tsika. Par exemple, au moment là où on est en train de prier, là, maintenant, on est assis ici, on commence à avoir envie de dormir parce que c'est l'heure de dormir. Et bien là, c'est là qu'il faut prier. Zay mahatonga ny tompo ilaza hoe mivavaha, miaretatory ka mivavaha. C'est pour cela que Jésus-Christ se dit, priez et gardez en fait, gardez-vous de vous endormir et continuez à prier, à persévérer dans la prière. Noho izany raha te ahita fiovana eo amin'ny fiainantsika isika amin'ny lafim-piainantsika rehetra, dia mivavaka fotsiny dia misy ny fiovana. Si on veut qu'il y ait de la transformation dans chaque domaine de notre vie, il nous faut prier. Betsaka ny fitsorona olombelona mikasika an'izany hoe ny vavaka dia misy fiovana zany. Il y a tellement de témoignages qu'on ne saurait citer, tellement ils sont nombreux, qui montrent que quand on prie, il y a des choses qui se transforment. Fony izahay nitondra tany Madagasikara, Quand nous sommes partis à Madagascar, nitondra fiangonana tany Madagasikara azafady, quand nous étions pasteurs dans une église à Madagascar, dia nisy boky nametrahana antsoratra ireo témoignage rehetra nataon'ny olona. il y avait un livre dans lequel nous écrivions tous les témoignages des gens qui étaient là et ou qui étaient juste de passage. Voaingana izy io no hitany indray satria fa ela be tsy hitanay io boky kely io dia nisy fitsoran'olombelona nisy 20 sy 200 tanatin'izany. Et récemment, on a retrouvé donc ce livre précieux. Donc ça faisait plusieurs moments, enfin, plusieurs fois qu'on le cherchait, qu'on n'a pas trouvé. Et on l'a retrouvé et il y avait 280 témoignages dedans. Izay no midika fa miasa Andriamanitra. Cela montre que Dieu travaille. Tsaroana olo anankiray izay avoan'ny cancer, Nous rappelons de quelqu'un qui avait le cancer. ary rehefa avoan'ny cancer izy io dia tonga Antananarivo. Et quand elle avait le cancer, elle est arrivée à Tananarive, donc capitale. Dia hoy ilay dokotera miantsa anazy hoe ianao dia efa tonga amin'ny métastase zany hoe faratampon'ny cancer. Et le médecin a donné son diagnostic en disant tu es arrivé au summum du cancer, donc la métastase. Noho izany makanesa ny Antananarivo fa any ngamba misy olona mety hanafaka anao anatin'izao aretin'izao amin'ny alalan'ny médecine zany, spécialiste mahay any Antananarivo. Et il faut donc aller à Tananarive, peut-être qu'il y a un spécialiste, un médecin qui peut t'aider. Rehefa tonga nivavaka tao amin'ny fiangonana izay nentinay tamin'izany fotoana izany izy
Quand cette personne est arrivée à l'église où nous étions pasteurs, dia izao no afatry ny tompo hoe voici le message du Seigneur. izay rehetra midina amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo androany Toutes les personnes qui prendront la Sainte Seine aujourd'hui, ninona karazan'aretina mahazo azy peu importe la maladie dont ils souffrent, dia sitrana izy ils seront complètement guéris. niraisiny zany teny zany Cette personne a saisi cette parole ary nivavaka izy et en priant, dia indro fa heno eo dia eny no faniala tao anatiny ilay aretina. et soudainement, à ce moment-là, la personne a senti que le cancer a quitté son corps. Zay no midika fa nivavaka dia manova ny toe-javatra. Et cela montre que la prière change le cours des circonstances. Nivavaka manafaka ny aretina rehetra, La prière change toute maladie, guérit toute maladie, manasitrana ny aretina rehetra. guérit toutes les maladies. Mivavaka aza mitsahatra Priez sans cesse, fa Andriamanitra mbola mahavita zava-mahagaga androany. car Dieu peut encore faire des choses extraordinaires aujourd'hui. Zavatra faharoa anatin'izao tenin'Andriamanitra izao anatin'ny Galatiana dia mikasika ny fahamasinana. La seconde chose dans Galates chapitre 5 est ce qui concerne la sanctification. Io fahamasinana io dia aspect vital an'Andriamanitra. La sanctification est un aspect vital de Dieu. Tsy hoe zavatra izay tadiavintsika izy io, C'est pas quelque chose qu'on doit chercher, fa ao amin'Andriamanitra mihitsy misy azy. mais la sainteté, la sanctification se trouve en Dieu. Tahaka ny fitiavana an'Andriamanitra, Comme Dieu est amour, par exemple, dia izy koa dia Andriamanitra masina. il est aussi un Dieu saint. Ko raha manatona azy sika tsy afaka ny anatona azy mihitsy raha tsy manam-pahamasinana. On ne peut pas s'approcher de Dieu tant qu'on n'y est pas saint et pur. Noho izany tsika mila fibebahana Il nous faut donc nous repentir, vao afaka manatona an'Andriamanitra. et c'est là qu'on peut s'approcher de Dieu. Ko satria masina Andriamanitra Parce que Dieu est saint, dia mila fahamasinana sika satria zanany. il faut donc aussi que nous soyons saints, car nous sommes ses enfants. Ny maha-Andriamanitra azy mihitsy zany ny hoe masina izy. Donc le fait qu'il soit saint, c'est vraiment son identité de Dieu. Ao amin'ny essence an'Andriamanitra mihitsy zany hoe any amin'ny fiandohany mihitsy ny any amin'ny atilala an'Andriamanitra mihitsy ny hoe masina izy. La sainteté, la sanctification est dans l'essence même de Dieu, dans ses profondeurs. Tsy afaka mitoetra eo an-tren'Andriamanitra ny olona ray raha tsy masina izy. Quelqu'un ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu s'il n'est pas saint. Ary tsy afaka ampiasaina koa isika mihoatra noho ny fetra izay toerantsika. Zany hoe raha misy zavatra tian'Andriamanitra ampiasaina antsika ohatra niveau anankiray ka tsy miroso amin'ny fahamasinana isika hanatratra an'io niveau io dia tsy afaka ny ampiasantsika Andriamanitra amin'izay niveau zay. Et ne pouvons pas non plus être utilisés pour quelque chose de supérieur dans le plan de Dieu. Par exemple, on est appelé à faire quelque chose spirituellement plus élevé que ce que nous faisions avant, par exemple une mission. Eh bien, Dieu exige un niveau de sainteté, de sanctification pour ce niveau-là. Et si on n'a pas atteint ce niveau de sainteté-là, Dieu ne peut pas nous utiliser pour cela. Noho izany dia mila miaingintsika amin'ny fahatahoran'Andriamanitra. Et pour cela, nous devons commencer par la crainte de Dieu. Ao amin'ny bolana fahasivy andiny fahafolo, Dans Proverbes chapitre 9, verset 10. mora tadiana kely, Pas facile 9-10. à retenir, 9, 10. Au bolana 9-10 dia milaza toy izao minaran'i Jesosy hoe ny fahatahoranan'i Jehova no fiandoham-pahendrena. Etapany voalohan'izay ihany. La première partie, au nom de Jésus, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Raha te hanana fahendrena zany ny olona ray dia mila matahotra an'Andriamanitra izy. Si quelqu'un veut avoir la sagesse, il faut qu'il ait la crainte de Dieu. Zany hoe mila conscient tsara izy fa io Andriamanitra io dia Andriamanitra mahery noho izy. Il faut qu'il soit conscient que Dieu est plus fort et plus puissant que lui. Ary io Andriamanitra io dia afaka manarazany amin'ny elo. Et que ce Dieu-là peut le jeter en enfer. Izay no mahatonga azy atahotra an'Andriamanitra. Et c'est pour cela qu'elle doit avoir la crainte de Dieu. Fiandoham-pahendrena zany ny fahatahoran'Andriamanitra. La crainte de l'Éternel, c'est donc le commencement de la sagesse. Ny lafim-piainantsika rehetra Tous les domaines de notre vie dia tsy maintsy masina. doivent être sanctifiés et purs. Rehefa tarihan'ny fanahy masina isika Si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, dia mizotra ho amin'ny fahamasinana. nous marchons davantage encore vers la sanctification. Zany hoe rehefa mampianatra antsika ny fanahy masina ka mankatoa azy sika dia mizotra mankany amin'ny fahamasinana. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit nous conduit, nous enseigne à avancer, il nous pousse à aller davantage dans la sanctification. Ary izay indrindra no mahatonga antsika atsiary fa ilay fanahy masina zany izay mitarika antsika io no mahamasina antsika. Et cela nous permet de nous rendre compte que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous rend sanctifiés. Ianaran'ilay dia hoe fanahy masina. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle Saint-Esprit. Tsy hoe fanahy fotsiny ohatr'izao fa fanahy Il masina. n'est pas juste un esprit, il est Saint-Esprit. Tsika zany raha vao tahihan'ny fanahy masin'Andriamanitra
On est conduit par le Saint-Esprit de Dieu, Satria zanak'Andriamanitra isika dia tarihan'ny fanan'Andriamanitra tsy zay ve? parce que nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Raha fa ohatra ka tsy tarihan'ny fanan'Andriamanitra isika dia tsy zanany zay. Si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, on n'est pas enfants de Dieu. Raha ohatra isika tsy manana ny fanan'Andriamanitra ao anatintsika dia tsy zanak'Andriamanitra ihany koa. Et si nous n'avons pas non plus le Saint-Esprit en nous, on n'est pas non plus enfants de Dieu. Koa satria zanak'Andriamanitra isika fa tarihan'ny fanahiny. Et parce que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes conduits par son Esprit Saint, Dia io fanamasina mitarika antsika io no manamasina antsika isan'andro. c'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie chaque jour, Manamboatra antsika. qui nous transforme, Miteny amintsika hoe tsy mety zao fa ry mety. qui nous dit ça c'est bon, mais ça c'est pas bon, mais fais ceci. Tokony hanao ny zavatra zao ianao. Tu devrais faire cela. Zao ny fandarana tokony ataonao. C'est comme ça que tu dois planifier les choses. Ao ka adio ny sainao ohatra. Par exemple, que ton esprit et tes pensées soient purs, Ny fihetsikao ho araka ny sitrapon'Andriamanitra ohatra. que tes comportements soient selon la volonté de Dieu. Tokony hilamina ny fomba fiasanao ohatra. Il faut que tu ordonnes ta manière de travailler, par exemple. Tokony ho alaminao ny fandaranao fa tsy mandeha fotsiny amin'izao. Il faut que tu fasses un planning. Tu ne peux pas juste marcher comme ça, sans plan. Mitoera ny fitiavana fa ny fitiavana fa tanterahana. Demeure dans l'amour parce que l'amour est le lien de la perfection. Izany rehetra izany Toutes ces choses-là, no antson'Andriamanitra on les appelle de Dieu mba ahatonga antsika hitoetra amin'ny fahamasinana. pour qu'on demeure dans la sanctification. Rehefa manana izany tsika dia mahay manavaka. Si nous avons cela, alors nous pouvons discerner. Manavaka sika ny fanan'Andriamanitra amin'ny fanahy hafa rehetra. Nous pouvons discerner entre l'Esprit de Dieu et les autres esprits. Satria ny fanan'Andriamanitra izay ao anantsika no milaza amintsika hoe ity zavatra ity dia tandremo, ity zavatra ity dia mila an'izao. Ary izay mahatonga antsika hanana an'ilay esprit de discernement. Parce que le Saint-Esprit peut nous dire, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon, il faut que tu fasses attention à cela, que tu sois vigilant sur ces choses-là, et ce qui nous permet d'avoir un esprit de discernement qui nous est propre. Dia tonga masina isika vokatr'izany. Et alors nous devenons saints et purs. Tsy fanomezana zany ny fahamasinana. La sanctification n'est donc pas un cadeau. Tsy fanomezana avy amin'Andriamanitra ny C'est pas un fahamasinana. cadeau qui vient de Dieu. Tsy fanomezana avy amin'Andriamanitra C'est pas un cadeau qui vient de l'Éternel. fa noho ny finiavanao Mais c'est par ta persévérance, par ta motivation, hikaroka ny tavan'Andriamanitra. par ton zèle de chercher la face de Dieu. Satria tsy afaka ny hanery anao Andriamanitra amin'izay sitraky ny fonao. Parce que Dieu ne peut pas te forcer dans les désirs de ton cœur. Fa ianao le manatona azy iny dia mihamasina ho azy. Mais plus tu t'approches de Dieu, plus finalement tu te consacres à la sanctification vers Dieu. Noho izany anjarantsika tsirairay avy zany no manatona an'Andriamanitra mba hatonga ny fahamasinana ao amin'ny fiainantsika. Et donc, il va à chacun d'entre nous de nous approcher de Dieu pour que la sanctification soit présente dans notre vie. Fa tsy zavatra omena fotsiny ohatr'izao. C'est pas juste quelque chose qui nous est donné gratuitement comme ça. Tadidika tsara zay satria ilay famonjen'Andriamanitra na ny fanavotany zany na ny famonjen'Andriamanitra ny salut dia fanomezan'Andriamanitra. Parce que le salut est un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu. Fa rehefa avy eo kosa ianao dia mila manatona azy mila miezaka ianao ny hifampikasokasoka amin'Andriamanitra mba tonga ny fahamasinana hifindra aminao. Mais il nous faut, nous approcher de Dieu et être en relation avec Dieu pour pouvoir acquérir et avoir cette transmission de sa sanctification en nous. Izany hoe vovony isika, ateraka indray isika, fa rehefa avy eo isika dia mila manaraka ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga antsika ho masina. Cela veut dire que nous sommes sauvés, que nous sommes nés de nouveau, et ensuite, il nous faut être en relation constante avec Dieu pour avoir cette sanctification-là. Rehefa mihaino fanahy masina antsika zany dia mifindra amintsika ny fahamasinana. Et si nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit, alors la sanctification de Dieu nous est transmise. Dia midika izany fa ho an'ny olona izay mbola vao manomboka ny fanerasera amin'Andriamanitra zany hoe voateraka ara-panahy Pour quelqu'un qui vient de naître spirituellement, dia mbola misy zavatra be dia be ao amin'ny fiainany izay tsy maintsy amboarina. donc il y a plein de choses dans sa vie qui doit Normal la changer, baisse, hein. c'est normal. Ary izay dia fantatr'Andriamanitra. Et ça, Dieu le sait. Ny olona zany anankiray ka niova fo izy androany. Quelqu'un aujourd'hui, par exemple, qui change de cœur, Dia tsy hoe akory hoe dia tonga dia lasa parfait izy amin'ny zavatra rehetra. ça ne veut pas dire qu'elle va devenir parfaite en toutes choses. Impossible zany. C'est une chose impossible. Ary fantatr'Andriamanitra izy zavatra manjo antsika tsirairay avy izay. Et Dieu sait et Dieu connaît chacun d'entre nous. Dia amin'ny fomba ahoana ary no hahatonga azy handroso?
Comment est-ce que cette personne peut avancer alors? Mazava ho azy fa mila mihaino ny fanahy masina izy. Elle a besoin d'écouter le Saint-Esprit. Nefa ny mety tsy hainy no mandre ny feon'ny fanahy masina. Mais peut-être qu'elle ne sait pas comment écouter le Saint-Esprit, comment entendre. Dia izay no mahazava-dehibe ny fananana ny ray aman-dreny ara-panahy. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir des parents spirituels. Satria ny ray aman-dreny ara-panahy no mampita ny ten'Andriamanitra ho an'ny olona izay mbola tsy mahare ny feon'Andriamanitra mivantana. Parce que les serviteurs de Dieu, les parents spirituels, sont là pour transmettre le message de Dieu pour celles et ceux qui ne peuvent pas encore entendre ni discerner la voix de Dieu, le message de Dieu. Ohatra ny zazakely vao teraka io. Exemple, un nourrisson qui vient de naître. Zazakely vao teraka dia ny feo an'ny reniny ny fantany voalohany. Le nourrisson connaît premièrement la voix de sa mère. Ny fofon'ny reniny no reniny voalohany. L'odeur de sa mère, il connaît en premier. Ary dia io reniny io no ifantohan'ny sainy sy ny fanahiny manontolo ary ny fony. Et il se focalise, son esprit, son âme, tout son être se focalise sur sa mère. Dia izao, tsy zavatra fantany afa-tsy io reniny io. Et il ne connaît rien d'autre que sa mère. Koa raha mamenono azy ny reniny ohatra, Si sa mère l'allaite, dia tonga dia tsy misalasala fa tonga dia sakafo ho azy zany. il n'hésite pas, il le prend comme nourriture. Tsy fantany hoe misy lozany ety amin'izao tontolo izao ety. Il ne sait pas il y a des dangers dans le monde. Tsy fantany hoe misy mpamonoana eto ambony Il tany. ne sait pas s'il y a des meurtriers sur la terre, par exemple. Tsy fantany hoe misy olona nona zany eto ambony Il tany. ne sait pas s'il y a des gens qui meurent de faim sur terre. Tsy fantany taony zany rehetra zany Il fa ne sait pas fantany ces dia izao choses-là. Mais ce qu'il sait, dia ny reniny izay mitrotro azy. il connaît seulement sa mère qui le porte. Ohatr'izay koa ny olona vao teraka ara-panahy. Quelqu'un qui naît spirituellement, c'est cela également. Mentehitra amin'ny ray aman-dreny ara-panahy izy. Il se fonde et il trouve son appui dans ses parents spirituels. Ary dia normal ilay zany. Et c'est normal. Dia anjara n'ilay ray aman-dreny ara-panahy no mamahana azy mamiasa sakafo izay ilainy. Et il revient aux parents spirituels de nourrir ce bébé spirituel qui vient de naître et de lui donner la nourriture dont il a besoin. Satria mbola tsy mandre ny feon'Andriamanitra amin'ny vantana izy, Car il n'entend pas encore la voix de Dieu de manière directe. dia mila mandre ny feon'ny ray aman-dreny ara-panahy mba hamahana azy. Et il a besoin d'entendre la voix de ses parents spirituels pour le nourrir. Miampita amin'ny alalan'izany ny fahamasinana. De la même manière, la sanctification se transmet comme ça. Ary dia io fanahy masina io izay miasa ao anatin'ilay ray aman-dreny ara-panahy no manampita sy manome ilay ateny ho an'io zanak'Andriamanitra vaovao io. Et c'est le Saint-Esprit qui agit dans les parents spirituels qui permet ensuite de transmettre la sanctification et le message de sanctification dont cette personne a besoin. Dia izay no mazava-dehibe ny fifandraisan'izy ireo. Et c'est important donc d'avoir une bonne relation entre les parents spirituels et les enfants. Manana anjara ny ray aman-dreny ara-panahy, Les parents spirituels ont une part manana anjara koa ny zanaka ara-panahy. et les enfants spirituels ont aussi leur part. Rehefa tsara ny fandraisan'izy ireo, Si la relation est bonne entre eux, dia tafita ny rono ara-panahy, le lait spirituel est alors transmis, donné, tafita ny hanina ara-panahy, la nourriture spirituelle est donnée, lasa dongadonga ara-panahy le zanany. le bébé spirituel devient opulent. Fa rehefa tsy mifandray tsara ny fandraisan'izy mianaka ireo, Mais si la relation n'est pas bonne entre eux, dia indrisy fa lasa saozanina, zany hoe lasa mahizany le zanaka. l'enfant devient comme un enfant en famille Dia malahelo le ray aman-dreny ara-panahy. et les parents spirituels sont malheureux. Dia ny fanahy masina ambony zany malahelo ny Et koa. davantage, le Saint-Esprit est encore plus malheureux Dia tsy tafita ny hafatra et le message n'est pas transmis. satria tsy mahazo aina ilay zanak'Andriamanitra. Car l'enfant de Dieu n'est pas dans son plein potentiel. Ny zaza noho izany dia tsy mahalala fa misy zavatsarotra mety lalovany samihafa eo amin'ny fiainany fa ny ray aman-dreny no jereny. De la même façon, l'enfant spirituel ne sait pas qu'il traverse des dangers, des choses difficiles qu'il aura traversées, si ce n'est les parents spirituels qui le savent. Mila mihaino ny feon'ny mpiandrondro isika Il nous revient donc d'écouter la voix des bergers, sy ny mpitandrina antsika ainsi que nos pasteurs, mba hatonga ny fanahy masina hampita ny hafatra ao antsika. pour que le Saint-Esprit puisse nous transmettre le message. Fa io mantsy ny feon'ny ray any an-danitra. Car c'est la voix du Père qui est aux cieux. Tsarovy Samuel, Rappelons de Samuel, ny Samuel voalohany toko fahatelo dia dans 1 Samuel chapitre 3, rehefa niantso Andriamanitra hoe Samuel, Samuel, quand l'Éternel a appelé Samuel, Samuel, dia very ny fanirainy. Niantso azy koa, tiako eo niantso ahy ianao.
Il pensait que c'était son père spirituel qui l'appelait. Il a dit, tu m'as appelé, père. Tsy niantso anao izy izy. Le père a dit, non, je ne t'ai pas appelé. De farany izy hoe Jehova, zao lazaonao izy izy a. Lazaony rehefa misy miantso anao, zao lazao hoe Jehova, mitena fa mihaino anao ny mpanomponao. Et il lui a ensuite dit, la prochaine fois que tu entends Samuel, Samuel, réponds, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Tahaka ny feon'ny ray ny ara-panahy, ny feon'ny ray any an-danitra tamin'ny antso an'i Samuel. Et donc, dans l'appel de Samuel, la voix de son père spirituel sur terre était identique à la voix du père qui est au ciel. Mandalo amin'ny ray aman-dreny ara-panahy, ilay hafatra izay tiany homena ny zanany. La voix de Dieu et le message de Dieu passe par la voix des parents spirituels. Koa raha tsy mifakaro tsara izy mianakireo zany dia Samuela sy ny ray ny-ara-panahy dia tsy tafita ny hafatra Andriamanitra dia tsy nahare ny feony Andriamanitra i Samuela. Et donc, si la relation entre le père spirituel de Samuel et le futur prophète Samuel n'était pas bonne, il n'aurait pas pu entendre l'appel de Dieu, il n'aurait pas pu accepter sa mission. Faran'izay izao, Enfin, amin'ireo zavatra izay voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ireo, comme nous avons lu dans Galates chapitre dia 5, misy zavatra samihafa izay tsy maintsy lalovantsika. il y a beaucoup de choses que nous devons traverser et vivre. Ary rehefa mihoatra na mandresy zavatra raitsika, Et quand nous recevons, mandresy zavatra anankiray, quand nous sommes vainqueurs sur une chose, dia miakatra amin'ny niveau anankiray hafa indray. nous accédons à un niveau supérieur. Rehefa tsy tanteraka izay lalana izay, rehefa tsy raisitsika ilay zavatra izay tokony ioarantsika zany, Et si nous n'arrivons pas à vaincre la chose que nous devons vaincre, zany hoe raha tsy afaka examen tsika, par exemple, si nous n'avons pas réussi un examen, ohatr'izay koa ny ara-panahy rehefa tsy réussiritsika dia tsy tafita amin'ny dingana manaraka amin'izay niveau spirituel vaovao tian'Andriamanitra hiampitana. au monde spirituel, c'est pareil, si on n'arrive pas à réussir à un certain niveau, on ne peut pas accéder au niveau supérieur. Ny olona nefa rehefa mahatanteraka tsara izay fioarana amin'ny niveau manaraka izay, Mais quand une personne arrive à accéder à ce niveau supérieur-là, dia tonga amin'ny fahafenon'i Kristy izy. elle arrive à la plénitude de Christ. Noho izany tsika dia antson'ny tompo mba ho tonga amin'ny fahafenon'i Kristy, Et donc, nous sommes appelés par Dieu à arriver à la plénitude de Christ, amin'ny ohatra Kristy. en prenant Christ comme exemple et modèle, Satria amin'ny fahafenon'i Jesosy Kristy no tena fahatanterantsika. car c'est dans la plénitude de Christ que nous arrivons à notre propre plénitude. Anio ary raha mbola zaza ara-panahy tsika, Aujourd'hui, donc, si nous sommes des enfants spirituels, bébés dia spirituels, tsy maintsy mitombo tsika fa tsy mijanona mahazaza zay il faut qu'on grandisse, qu'on ne reste pas simplement des bébés spirituels. amin'ny fianoana ny En tenin'Andriamanitra, écoutant la parole de Dieu, amin'ny fanatanterahana sy ny fankatoavana azy, en accomplissant ses œuvres et en l'obéissant. dia hitombo sika mandrapatonga ny fahafenon'i Kristy. Et alors, nous grandirons jusqu'à arriver à la plénitude de Christ. Ny fanahymasina isanantsika mba azontsika mitahiry ny tenin'Andriamanitra. Que le Saint-Esprit agisse avec puissance en nous pour qu'on puisse garder cette parole. Satria Andriamanitra efa vonona Parce que Dieu est déjà prêt, fa isika tsirairay avy no mila mamaly ny antso. mais il faut que chacun d'entre nous on réponde à son appel. Andriamanitra ny voninahitra antsika ny fiadanana. À Dieu seul la gloire, à nous sa paix. Alléluia, Alléluia. bavaka isika. Prions. Jesosy misaotra anao zay satria tahaka ny Samuela zaza izay niantso ny ray ny-ampanahy hoe kiako eo ianao angany ny antso ahy. Merci Jésus-Christ que nous sommes exactement comme le futur prophète Samuel qui a répondu à son parent spirituel en disant, Père, est-ce que c'est toi qui m'as appelé? Izay koa dia mandray ny feonao miantso isan'andro Nous entendons Seigneur ton appel qui nous appelle chaque jour mba ahatonga anay ho tsaratsara koa hatrany. pour qu'on soit davantage meilleur. Hiroso amin'ny fahamasinana, On avance dans la sanctification, amin'ny fahamarinana, dans la justice, amin'ny fitiavana, dans l'amour, amin'ny fiadanana, dans la paix, ahatonga anay hiova tahaka anao Jesosy tao an-tendrombohitra, qu'on puisse être changé, transformé, transfiguré comme toi, Jésus-Christ, sur la montagne, ka hivavaka mandrakarivaka tsy ho reraka. en priant, Seigneur, sans cesse, sans nous fatiguer. Mampianary zay raha Apprends-nous, Seigneur, alors, amin'ny alalan'ny fahinao masina à travers ton Esprit Saint, mba hiova fo, pour changer de cœur, mba handeha araka ny sitraka, marchant, Seigneur, selon ta volonté, hanana fiainana be dehibe, avoir une vie d'abondance, dia tsy tratran'ny fahalovana, qu'on ne puisse pas être corruptible, tsy tratran'ny fahafatesana, ne mourant pas, fa hitoetra mahazanak'Andriamanitra mandrakarivana. mais demeurant dans notre identité d'enfant de Dieu jusqu'à la fin. Saotra Jesosy manala. Merci, Jésus-Christ. Voninahitra ao anao, Gloire te soit rendue. fiadanana kosa mba ho andeha Et mpanomponao. la paix, Seigneur, pour nos serviteurs, Hatramin'izao koa mandrakizay. dès aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ny amin'izany tenin'izany satria dia miantso antsika ny tompo mba hitoerantsika eo aminy hahatonga antsika ho zanaka ara-panahy hiaino ny feon'ny bitsiky ny fanahy masina ary dia asainy tsika izay manaraka izao fanompoam-pivavahana fiandrasana ny taona 2024 izao hanomana sady ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ao tokantrano ao ny mofo sy ny ranom-boaloboka na ny ranom-boankazo raha tsy misy dia ataovy rano mangatsiaka homany ao tokantrano ao fa amin'ny 12 alina pile eto amin'ny metropole isika dia handray ny hafatra mivantana avy amin'i Jesosy izay omena antsika mandritry ny taona 2024 ary aorianan'ny fandraisantsika izany hafatra hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra izany dia hiaraka iray latabatra amin'ilay mpampakatritsika dia ilay Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika noho ny amin'izany tenin'izany satria be fitiavana izy, be famindrapo izy ary izany fitiavana izany tsy mba hita lany ka andehantsika hifikitra eo aminy, andehantsika hitoetra eo aminy, andehantsika hamaly ny fitiavany ihany koa, hanana faniriana ny hitoerantsika eo akaikiny sy eo anilany. Dia ho tanterantsika hitsaorantsika ny tompo ny firanafanampy ny 830 raha eo mba faniriako raha toka sitrakao andova lanitra. Raha io mba faniriako raha toka sitrakao ny andova lanitra tieny ety antany kanefa tsy izaho irery izay mino anao hiaraka amiko hatrany ny fiainanao aninatra ny tompo iray fanahiray isanavoko reo asa iray ny lo raio naona moe ratumbuka ani rayo pafaniriku ratuka sitraka nyusana kamanu venu faendrena ilu fatrani kuamita ireu asana fatsire arefa anetritena ni fiainana aninandra ny tompo iray fanahiray sanavoko reo asa iray ny lo raio naona moe ratumbuka anio dia anio amin'izao fotoana sy ora itenenantsika izao no tiany Jesosy Kristy tompo hanomboka zany fiainan-danitra zany izao sy anao araka an'ilay niteny teo hoe te hanome antsika fiainana be dia be izy raha akasitrahako sy akasitrahanao kanefa mba handraisantsika zany fiainana be dia be izany dia mila ateraka indray izao sy anao mila teraka ao anatin'ny foko sy ao anatin'ny fonao lay Jesosy izay nankalazaintsika ary ny androm-piainantsika kristiana anie dia tokony ho tsapantsika hoe Jesosy no teraka ao anatintsika, Jesosy no manapaka ao anatin'ny fontsika, Jesosy no mandidy ao anatin'ny fontsika fa rehefa izany rehetrarehetra izany no feno sy tanteraka dia mazava ho azy fa tanteraka ny fifaliana.
Andehantsika hiteran'ny tompo amin'ny raha hoe je veux n'être qu'à toi. La beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je veux ne rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter la paix à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère?
Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. Anxieux le sang, mon âme est féconde. D'humilité, de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. 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 Nous allons continuer la louange avec à l'agneau de Dieu, donc qui est assis sur la croix, sur le trône, pardon, qui est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance par ses louanges, à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance,
Force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, de la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout-puissant, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau, je loue sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, 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 à l'agneau immolé. Car nous saurons exprimer notre reconnaissance à Dieu, nous allons chanter ensemble la louange. Comment expliquer? Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant, un amour si grand, si puissant, que rien ne saurait le contenir, le contenir. Tu sais nos espoirs, tu sais nos espoirs. Seigneur, tu connais mes craintes. Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Mon esprit qui te loue. Entends nos chants d'amour. Entends les chants d'amour.
d'un enfant racheté, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et le chemin. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Alors entends mon cœur, l'esprit qui te loue. Entends les chants d'amour. L'enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire. Nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Mais dans les battes, alors entends notre cœur. Alors entends nos cœurs, entends nos cœurs. L'esprit qui te loue, entends nos chants d'amour. Entends le chant d'amour. Tout est racheté, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots, nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Pour terminer, avant de recevoir le message de Dieu pour cette année 2024 qui arrive dans 2 minutes exactement, nous allons chanter la louange « Combien tu es grand ». Ô Dieu tu es grand. Il n'y a pas les paroles, mais nous allons chanter a cappella. Ou avec les paroles quand même. On va essayer. Juste avant que ça arrive. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit, il est paré d'éclat, il est paré d'éclat, la nuit essaye de fuir. La nuit essaye de fuir au son de sa voix, au son de sa voix.
au son de sa voix. Ô Dieu, tu es grand. Ô Dieu, tu es grand. Nous chantons, ô Dieu, tu es grand. Et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge, il règne. D'âge en âge, il règne. Et dans sa main. Commencement et fin. Commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, Dieu, tu es grand. Et tous verront, Dieu, combien tu es grand. Tangantsika andray niafatra izay mitombo antsika amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Nous allons nous lever pour recevoir le message de Dieu en cette année 2024. Zao ny voasoratra ao amin'ny boky n'Apocalypse toko faha 15 ny andininy fahadimy. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 21, verset 5, Amin'ny anaran'i Jesosy. au nom de Jésus. Ary hoy ilay mipetraka eo ambony iza fiandrianana. Indro avaoziko ny zavatra rehetra, ary koa izy soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Au nom de Jésus, alors celui qui siège sur le trône déclara, maintenant je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit, écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Andron'ny fanavaozana, taonan'ny fanavaozana sy ny fiavaozana ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo diavintsika ity. L'année 2024 est l'année du renouveau et du renouvellement. Ary dia manafatra ny tompo amintsika Et le Seigneur nous dit maintenant fa Jesosy Kristy avy à Nazareta dia miantso ny fiangonany. car Jésus-Christ de Nazareth appelle son Église, Miantso ny kristiana tsirairay avy appelle chaque chrétien mba handray ny fanavaozan'ny fanahy masina. pour recevoir le renouvellement du Saint-Esprit. Satria izany fanahy masina izany no afaka hanana tanteraka ny fanavaozana. Car c'est le Saint-Esprit qui peut accomplir le renouveau. Mila antsika manotra ny fotsika ho an'Andriamanitra izany isika Il nous faut donc nous donner notre cœur à Dieu mba tonga antsika handray izany fanavaozana izany. pour recevoir ce renouveau-là. Isan'andro, isan'ora, isam-bolana À chaque seconde, à chaque minute, à chaque mois, chaque instant, dia miantso ny tompo mba hatonga antsika handeha amin'izany fiavaozana izany, izany hoe isika dia manaiky ho avaozan'ny tompo. Dieu nous appelle donc à marcher dans ce renouveau-là. Donc nous devons laisser Jésus-Christ accomplir le renouvellement en nous. Ary izay no atao hoe fiavaozana. C'est cela le renouveau. Aoka tsika hitoetra amin'ny hetaheta mandrakariva Il faut que nous demeurions dans cette soif de Dieu à chaque instant mba tonga ny fanavaozana mipanahy eo amin'ny fiainantsika pour qu'on ait le renouvellement spirituel dans notre vie ary dia ho mailo amin'izay rehetra afatry ny tompo eo amin'ny fiainantsika et qu'on soit donc prêt à chaque message de Dieu pour nous, notre vie. satria efa andro farany izao ary mitaky ny tompo ny famatorantsika. Car nous sommes dans les temps de la fin et Dieu demande de nous une maturité spirituelle. Ny fanahy masina ny asa ao antsika azontsika mandray izany fanavaozana izany. Que le Saint-Esprit agisse en nous pour recevoir ce renouvellement-là Ka hiazakazaka isika hiavao isan'andro et que nous courons chaque jour pour obtenir ce renouveau, hitoetra amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana, demeurant dans la justice et la sanctification, amin'ny fitiavana sy ny fiadanana. et dans l'amour et dans la paix. Dia amintsika ny fifalian'ny tompo. Que la joie de Dieu soit en nous. Dia raina Jesosy Gloire à Jésus amintsika ny fiadanany. et à nous sa paix. Amen. Amen. Indre izany afaliana fa velona izany
tanteraka ny faniriana kajera ho aminao riray asolotra tokony tena mba ho fanatsitsisakao satria manaiky sy ekena ho tonga olombaovava afakitsika ry havana. Nous allons prier. Faly ny fonay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Nous sommes heureux, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Fanomenao tombonandro zahay afaka nanitsaka ny taona 2024. car tu nous as donné un jour nouveau aujourd'hui pour pouvoir vivre 2024. Famindraponao lehibe izany. C'est ta miséricorde si grande, Seigneur. Miala nenina aminay ianao satria tia hanavao anay tsiraray avy. Tu fais preuve de miséricorde à chacun d'entre nous parce que tu nous permets de vivre. Ampianaro zay tsiraray avy ary eo ambany fitarian'ny fanahinao masina mba hanaiky iavao. Enseigne-nous, Seigneur, par la conduite de ton Esprit Saint pour être neuf, nouveau. Ka antanteraka sy ahatonga ny fifalinao hitoetra sy hanapaka ao anatin'ny fonay tsiraray avy. Et que ta joie parfaite, Seigneur, puisse se réaliser et régner en nous. Lehibe sy takatry ny sainay ny fitiavanao Jesosy. Mon Seigneur est si grand qu'on ne peut l'imaginer. Inona no avalinay anao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina? Qu'allons-nous te répondre, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Ndreto zay ho tianao, Nous voici, Seigneur, nous voulons t'aimer, hanompo anao, te servir, hanatanteraka ny sitraponao, accomplir ta volonté, ary ianao ny tomponay sy que mpanjakanay. tu sois notre Seigneur et notre Dieu. Tiana ianao Andriamanitra raha io. Nous t'aimons, Dieu le Père. Tiana ianao Jesosy Kristy Tompo. Nous t'aimons, Jésus-Christ. Tiana ianao fanahy masino. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Tehirizo zany fitiavana ianao zany aty anatin'ny fonay. Fais garder en nous, préserve en nous, Seigneur, cet amour pour toi. Mba tonga Jesosy malala ny teny fikasanao. Pour que tes paroles de promesse, Seigneur, Ho tanteraka aminay tsiraray avy. se réalisent pour chacun d'entre nous. Ho tanteraka amin'ny isa-pianakaviana. Se réalisent pour chaque famille. Ho tanteraka amin'ny fiangonanao kristiana maneran'izao tontolo zao. Se réalisent pour chaque église chrétienne dans ce monde. Ary atonga ny koa Jesosy malala hitory ny teny fikasanao. Et pour que nous aussi, Seigneur, nous puissions partager ta bonne nouvelle Mba tanteraka ny fanavaozanao sy ny fiavaozanay. et que se réalise, Seigneur, le renouvellement que tu vas accomplir et le renouveau en nous qui se réalise. Misaotra mpamonjy eo. Merci, Sauveur. Alléluia. Alléluia. Amen. Indray zany lehibe ny fitiavan'Andriamanitra ray antsika mahazo toerantsika ry havana. Ny lehibe ny fitiavan'Andriamanitra ray antsika satria marika zany fitiavana zany dia mivelatra eo anoloantsika ny sakramentany fanasan'ny tompo. Manambara fa manatrika atsika Jesosy ary namindra fo tamintsika Jesosy. Matoy zao sy anao na afaka nandia zao taona vaovao 2024 izao. Anatanterantsika sy anomanantsika ny fanahintsika amin'izany firaisana latabatra zany sy ny fanasana voalohany izay nasan'ny tompo antsika amin'ity taona vaovao ity dia ho tanterantsika ny hira 537 andininy voalohany endreny amarony sonomenao araikio miaiko enavotanao ny eloko vonoinao. Endreny amarony sonomenao ni eloko vonoinao. Vavaka isika mideranao mankalazanao mivonatranao tompo Andriamanitra io satria lehibe ny fitiavanao sy famindramponao tsarony tokoa ianao izay njalo maty ny fahafatesana tsaroanao nitsahako velona ary mipetraka fa fan'Andriamanitra ray mifonana isanandro. Ngataka ny fainao masina izay mba hidina teny anatinay ary teo amin'izao famantarana izao ka ny mofo manambara ny tenanao tranombonomboka anambara ny ranao fa mandray izany izay dia tsara tokoa tafara aminao ary dia tonga ny Jesosy ho mpianatrao andeha araka ny fitsipikao andeha araka lalànao
ary dia nohitra izay rehetra tsy avy aminao eo amin'ny fiainanay ary antsika izay rehetra manodidina anay mba tonga anao Jesosy ho tena fahazavany tokoa dia aniraka anay ho tonga fahazavany izao tontolo izao. Misaotra tompony izany fanao masina izany avy efa masina manavao zanay ary ampianaro izay anaiky avao isan'andro eo amin'ny fiainanay. Minaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta nanjolo manisy mangataka izany vavaka izany. Misaotra Ray malalo. Alleluia. Amen. Ny mofo izay vakiana dia tenan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary tsaroa fa diakapoka teo amin'izany tenan' Jesosy Kristy tompo izany no nitondra fanasitranana ho antsika tsiraray avy, na ara-panahy, na ara-tsaina, na ara-batana. Fa anjarako sy anjaranao no mino ao anatin'izany dia minoa fa anasitrana aisy anao ny tompo amin'ity taona vaovao ity. Amen. Ny kapoaka ny fisaorantsika dia firaisana amin'ny rano sotomitsika ny rano fanenkena izay nalatsaka ho famelan-keloka famonjena antsika. Ary dia raha tsy misy ny raha latsaka dia tsy misy ny famonjena. Nalatsaky ny tompo ny rano no famonjena sy fanavotana antsika tsiraray avy dia nasitrana antsika ny tompo ihany koa amin'ny alan'izany rano hanavotra sy hamonjy antsika izany. Tompo malalo, tsy mendrika tokoa izahay ny idiranao ambany tafotranonay. Tsy mendrika izahay ny antsoina amin'ny zanakao. Tsy mendrika akory ny tsiompona ny sombotsombo latsaka avy amin'ny latabatra ao kanefa ho ianao izay manantona tsy mbo lavitra. Koa dia manantona ampanantenana Jesosy amin'ny toera fotoana ity. Raiso fa zanakao, raiso fa mpanomponao, raiso fa te-handeha araka ny sitraky ny fonao amin'ny androm-piainana rehetra. Misaotra Jesosy noho izany famindram-poko sy fitiavana lehibe izany. Minaranao Jesosy Kristy avy Nazareta. Alleluia. Amen. Eo am-pizarana ny mofo sy ny kapoaka dia tanterahantsika ihany ny hira 537 andininy fahaefatra ny foko no hitery izao isaotra sy anaja anao. Ny foko no hitery izao, isaotra sy anaja anao. Nisitraka rehetra raio bravo si zanaka voavonjere cavelubeluneri. Hoy Jesosy Kristy tompontsika, raiso hano ity no tenako, izao natao fahatsiarovana na oviana no mihinana ianareo, isao reo apontsika ny tompo. Misaotra Jesosy ny amin'ny tenanao satria ianao no milaza hoe ny nofonao no tena fihinana, ka dia ho tafaray tokoa aminao izahay tsiraray avy, ahazo ny hery tanjaka, fahasalamana feno, ara-panahy, ara-tsaina, ara-batana, mankasitrake, mankatelina ilay tompo na tanteraka ny fanavoazana ho anay tsiraray avy. Alleluia. Amen. Hoy Jesosy tompontsika, sotrona rehetra efa ity norako ny rano fanenkena izay alatsaka ao ny rehetra ho famelan-keloka. Isao rampontsika Jesosy. Jesosy malalo, ianao lay mofonaina sy ranonaina dia mamena tokoa fiainana. Ianao no velona teny anatinay satria nantsoina tokoa izay ho tempon'ny fanamasina. Ianao no miaina teny anatinay araka ny tenin'ny Paoly apôstôly tokoa hoe tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatitra. Dia aoka tompo ianao no ahazo toerana tsara teny anatinay ka hanombo ny nofinay sy ny filanay izao amin'ny fijaliana fa tanteraka kosa
ny sitraky ny fonao rehetra amin'ny fiainanay Jesosy. Dia ianao no amirapiratra, ianao no iseho ary dia nova endrika koa na dia zao endrika ivelany zao satria araka ny vavaka izay notanteranao tokoa dia nanova ny endrikao zany dia afaka manova koa ny endrikay ety an-tany zany Tompo mba tonga anay tena fianoana ny fahamasinanao sy ny fahamarinanao dia andehananay araka ny sitrakao mihotrobeny rehetra. Tehiriziko mba sy ny fahasoavanao zay ary ataovy mpanompoana mahatoky hatramin'ny fahafatesana ho dia hanana anjara tokoa amin'ny fiainana mandrakizay dia hitoro ny filazansaranao olombelona rehetra, hitoro ny fanjakanao ety an-tany, hijoro vavolombelona ny fitiavanao ary dia hankalaza mivoninahitra anao amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny teny sy ny toriteny, amin'ny alalan'ny fampianarana, amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona ka ho zary hahatonga anay Jesosy ho fahazavan'izao tontolo izao sy ho fanasin'ny tany. Misaotra Tompo ala noho izany rehetrarehetra izany, ny fankalazana sy ny fiderana dia aminao Andriamanitra ny zanak'afanay masina, fa aminay kosa ny fiteny manambiampy amin'ny alanao Jesosy Kristy avy a Nazareta, ilay Tompo ny fononay no zay manisy mangataka izany avaka izany. Misaotra Jesosy manado. Mankasitraka Tompo. Rainao zany an-danitra, mba masinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay ny izany sahanjaonay, ary mamelany elokay, tahaka ny melanay izay meloka taminay. Ary izay mitondra anay amin'ny fakampanay, fa manafana amin'ilay ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Azo toerantsika ry havana eo am-panangonana ny kapoaka dia ataontsika ny hira afaka ho afaka ny gadrako. Afaka ho, afaka ho, afaka ny gadrako. Nandevozina taloha afaka ho ankehitry, ho dia ho aminao atompo ô. Tsy ho faty, tsy ho faty, tsy ho faty tsony reny. Nandevozina taloha afaka ho ankehitry, ho dia ho aminao atompo ô. Alleluia, alleluia, alleluia torinao. Nandevozina taloha afaka ho ankehitry, ho dia ho aminao atompo ô. Andray ny afatra izay omeny Tompo antsika isika vavona indray ny tena sy ny ran'ny Tompo Jesosy ankehitriny. Farany rahalahy amin'ny ran'i Jesosy, farany rahalahy mangataka aminareo sy mananatra anareo ny amin'ny Jesosy Tompo izahay, mba ho araky ny nandraisanareo taminay izay mety andehananareo sy hanaovanareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia araka ny andehananareo ihany no hitombonareo bebe kokoa. Fa fantatrareo ny didy nomenay anareo avy tamin'ny Jesosy Tompo. Fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo, hifadianareo ny fitsangajangana, mba samy hafantatra izay azonareo ny fanaky ny tenanareo avy amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra, tsy amin'ny filana fotsiny tahaka ny jentilisa tsy mahalala an'Andriamanitra, mba tsisy hanao ny saina hifetsin-dralany amin'izany, fa ny Tompo ny mpamaliny amin'izay zavatra rehetra izany toy ny lazainay nambaranay taminareo rahateo. Amen. Hitsangantsika indray ny tsodrano izay omen'ny Tompo amintsika. Raisy tsodrano izay toy ny amin'ny anaran'ny Tompontsika. Ary Andriamanitra raintsika ny sy Jesosy Kristy Tompo, hanitsy ny dinareo ho any amin'ny Tompo mandrakariva. Ny Tompo anie hampitombo sy hampandroso anareo amin'ny fankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra, dia tahaka anay koa aminareo, mba hampiorona ny fonareo sy tsy hanantsiny amin'ny fahamasinana eo an-tran'Andriamanitra raintsika amin'ny fiavian'i Jesosy Tompontsika mba amin'ny masiny rehetra. Alleluia. Amen. Tsy misy rehareako hafa tsy anao Jesosy io. Anao ny hely, anao ny haja sy vonina initra. Ny fasana sy ny fiainantsika indrefa resina. Izao tontolo izao de nahita
O sambatra, 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 tumpuni heri, sambatra, makine wachachana, o ampia vivityavana, o ampia vivinokana. Raketiko wa ulalangaba, farenyarimakiana. Eo tanteraka tokoa anie zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Tratry ny taona daholo tsy rehetra. Bonne année. Non, tu peux pas les voir. Bonne année. Bonne année. Bonne année.